Fire.
Vavakitsika. Misy fahavalo maro te hiady aminay. Faly sy miravoravo ramamotraka anay. Izahay tsy mba manan-kery andresenay azy rehefa ripa monjy olombery Jesosy Tompo vonjeo. Manoloananao zay Jesosy araka ny soratra masina. Fanaizanaiza ny angonany rona telo amin'ny anarako. Eo afovoany aho. Ary eo amin'ny toerana zay ampatsiarovako anareo ny anarako. Eo no mbola hitahiko anareo. Ary mbola eo koa no iainoko anareo. Tamin'izao fivoriana masina indrindra zao Jesosy. Manatrika eto ny anjelinao araka ny soratra masina. Fa ny anjelin'i Jehovah dia mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Présent miaraka aminay eto ny anjelinao Jesosy io. Iara-iady aminay ary tsy amelana irery ianao, tsy amelana iady rery ianao, fa anandratra ny tananao ianao, anandratra ny feo anao ianao, anongotra ny zay tsy nambolenao, androdana ny zay tsy naorinao, andrava zay rehetrarehetra misakana ny fiadanana, hoeny ampifon'ny ondrikelinao tsiraray avy. Reo vahoakanao marobe reo Jesosy, avy amin'ny toerana maro samihafa, manana ny olany, manana ny eta mavesany, manana ny ady sarotra hatrehany, na ny vavaka tsy ambara havana, ny vavaka tsy ambara vady, anasianao rery zany Jesosy io, fa ianao malala zany zavatra rehetrarehetra zany. Anio no ilazanao azy Jesosy hoe, anala ny eta mavesatra eny ambozonao ka anongotra ny faka mangidy ao anatinao. Tsy faly amin'izany ny devoly Jesosy tonga ny devoly, anovana ny tenin'Andriamanitra, anapina ny sofina, anajamba ny maso sy ahitana ny teninao. Efa nanome fahefananay ianao Jesosy, araka ny teninao eo Jesosy hoe, lazaika aminareo marina dia marina tokoa, zay mino ahy ny asa ataoko nataon'Ko. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho makany amin'ny ray. Ary na inona nangatahanareo amin'ny anarako, dia ataoko zany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantarany zao no anaraka zay mino, amoaka demony amin'ny anarako izy, hiteny fiteny zay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro rava mahafaty ary izy, tsy ampaninina zany, ametra tanana ny marary izy,
dia ho sitrana ireny ka hery sy fahefana amin'ny anaranao Jesosy avy Nazareta. Hery sy fahefana amin'ny anaran Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nafana mandatsika rehefa maty Jehova, andefina ny kalanoro zazavavinany, andefina ny vasiba, andefina ny fanaratsy fotoana retina, na diabeta ny kansera, ny dosika, sotra indrindra Jesosy. Sotra indrindra Jesosy satria hoy indrindra matsy ianao Jesosy hoe isaky ny ray mpimaso no andemako azy, ary na andro na alina dia mijery azy fa ny raha ho izy misy manimba. Hitanao ny adresin'ireo zanakao reo Jesosy, tsisy miafina aminao momba nay rehetrarehetra. Noho izany Jesosy anome voninahitra ny anaranao zay raisy akasotro zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny avy indrindra. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitany rehetra. Amen. Eny ry hava malala ho amin'ny tompo faly tafahoana amintsika. Tafahoana ihany koa amin'reto promotion zay mitondra ny anarana hoe herin'ny finoana. Mpiandry manana zany herin'ny finoana zany dia mpiandry anehoan'Andriamanitra sady ataon'Andriamanitra maneho fahagagana eny amin'ny tany rehetra zay diaviny. Maherezy za matanjaha fa takanomban'Andriamanitra ny Abednego sy Sadraka sy Mesaka ary nampandreseny zany anaram-boninahitra zany ka natonga Nebokadnezara nanaiky an'Andriamanitra any amin'ny fiafarany toko sy andininy amin'ny tenin'Andriamanitra Daniel toko 7 iny dia neny any andininy farany eny namoaka lalàna misy Nebokadnezara nisalia misy mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa resy ary nanao lalàna izy fa ny Andriamanitra Abednego sy Sadraka sy Mesaka mendrika ny hoajaina indrindra. Andetsika noho ny fiderana jerentsika ny Salamo 420. Salamo 420 ka manomboka amin'ny andininy 7 ka antsika zany any amin'ny andininy 10. Salamo 420 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10 handeha ame voninahitra n'Andriamanitra satria mendrika ho anazy indrindra zany amin'izao andro ny alarobia masina indrindra zao. Voninahitra neo an'Andriamanitra rery any amin'ny avy indrindra. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitany rehetra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra zao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ny firana fifoazana 7 ao amin'ny boky fifoazana 7 saotra sy dera no ataontsika ka ny andininy 1 sy ny andininy 2 dia hivavaka isika. Saotra sy dera no asa ahoana mahoana Andriamanitra fahainano nanafotanana alfamidra nonamonjena
eranao ny olo-masina rehetra ny an-danitra any Jesosy. Natateraka ny fiazakazahany teto amin'ity tany fandalovany ity Jesosy. Nitahiry ny finoany ary tsy nivadika taminao mandra-patapitry ny fofonainy. Any aminao izy reny Jesosy, efa mideranao, mankalazanao, miondrika manome voninahitry ny anaranao. Zay ety amin'izao tany zao Jesosy. Manontany mandrakariva hoe mo vita ihany ve ty adidy lehibe zay napetraky ny tompo taminao. Ny avona zay aleny loha samangina re tany maro manerana ny nosy. Tsy mitsahatra ny teninao Jesosy raha mbola maraina koa ny andro. Misy maro ao atsamy taraina hoeto ny jiro ao. Ny mahantra ila zao fa misy lamba tsy mety loha. Zany ianao maniraka na izany Jesosy. Amin'ny famindramponao araka ny teninao hoe ampo anareo ny fahasoavako. Fa ny heriko tanterahako amin'ny fahalemenareo. Ka na dia tsy mahay ary zay Jesosy, badabada lela sy votsavava any ambany ravikazo maro samihafa ny manatanteraka ny asanao. Tsy namelanay okamboty ianao, tsy namelanay irery ianao. Raha narary zay dia nitsaboinao, raha reraka zay nampaherezinao, raha nono zay novokisanao. Mandraky ty ny androany Jesosy tsy miova amin'ny fitiavanao, fa fitiavana mandraky zay tokoa ny nataonao taminay Jesosy io. Ary zany dia tsy mba nesorinao, fa napetraka ao isan'andro, ka nibitsianao tao anatin'ny sofinay ary zay hoe hivavaka ho anareo ao, mba tsy ho levona ny finoanareo. Sotra indrindra Jesosy, zany no mahatonga anay mba hideranao, mba hankalazanao Jesosy, mba hanome voninahitra ny anaranao satria mendrika ho anao indrindra any Jesosy. Ianao le eo amin'ny seza fiandriananao, ka na tsy mitovy amin'ny fomba ny anjely ary zany Jesosy io, fa tsotsotra kely ihany rehefa mitsangana tahako zao zay ka manondrika ny lohanay. Zany ny fanajana faratapony vitanay Jesosy. Ka raisaka strofa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitany rehetra. Amen. Petraka isika. Sahady ao amin'ny fotoana ny toritentsika riavana, andetsika hanao ny hira ao amin'ny hira fa 700 ka ny andino faharoa ihany no ataotsika amin'izany. Hira fa 700 amin'ny firany FFPM dia ny andino faharoa. Tovy aminay ny teny zay nataonao faizay. Alahady andro tsara zany hira zany. Tovy aminay ny teny zay nataona faizay tamin'ny apôstôly fonivo rituisa rami siruna telu fumini anaraku uriba yang suai anui yang gunaku. Fotoana sarobidy indrindra zao Jesosy. Taka ny vehivavy anankiray nandeha natsaka ny fanena taminao teo amin'ny farian'ny Isakara. Ka nitenenanao hoe zay mihinana ny rano zay omeko dia tsy angetaeta tsony mandrakizay. Tonga eto ny vahoakanao Jesosy, andrea ny teninao, aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetrarehetra. Ampahiratra ny masony jamba tokoa ianao, ampalady ny sofiny marenina, ary anome azy ny lelany nefa mahay. Sotra indrindra Jesosy. Ny anaranao Jesosy avy Nazareta, ny anaovana an'izao toriteninao zao sotra Jesosy io. Amen. Jereo ny bokintsika ao amin'ny promotion erin'ny finoana zao fa mieritreritra hoe mbola ho Daniela ihany ve no omenana iato. Fa tsy maintsy io aloha ny fahanany, men Jesosy desera rehefa avy ao
Daniela toko 7. Jereny bokytsika any amin'ny Daniela toko 7. Eo amin'ny 7:10 dia mitsombikyntsika any amin'ny 7:7 sy 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita zany teny zany. Daniela toko 7 ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manao hoe: indro Andriamanitra zay tomponay, dia mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Any amin'ny 7:20. 7:20. Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra zay manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra sy Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratry ny mpanjaka tany Babilôna sy ny fehiny. Toy izantsika ny vaky teny ataovy eo ambany masonareo fotsiny Matteo toko 5 ny 9:9 zay efa haitsika mpiandry rehetra sy ny mino a Jesosy tsy enjery zany hatrany amin'ny sekoly alahady hoe zay madio ampono fa iverina kelytsika ao amin'ny Daniela toko 7 dia ny 7:10. Indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Mpanompon'Andriamanitra manana fahasahiana, tsy resy ny tahotra, tsy resy ny henatra, tsy resy ny vanim-potoana, tsy mangorohoro, satria ny mpiandry rehetra na ny mino an Jesosy dia manana fanamaninona moa, manana fanahy tsy azo nizaniza ampiororona, tsisy nizaniza afaka mampiororo an'izany mpiandry rany. Tamin'ny fotoana voalohany nandraisanareo ny ositra nakatekomenina io na mpiandry dia misy teny ameny Jesosy ny kristianina rehetra tsy akanavaka ao amin'ny Jaona toko 1 ny 9:12 manao hoe: fa zay rehetra nandray azy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa raha dinihana tsara isoratra masony dia misy heviteny anankiroa: nomeny fahefana na nomeny anarana. Zany hoe ny kristianina zany raha vao mijoro fotsiny dia efa maninona? Efa mandresy. Zany angena atao hoe mihoatra noho ny mpandresy. Ny mpandresy rehetrarehetra mbola miady aloha, mbola mifampitolona vao mandresy. Fa mpanompon'Andriamanitra efa nafaran'i Jesosy hoe aza matahotra, fa amin'izany dia ataoko mihoatra noho ny ninona? Mihoatra noho ny mpandresy, zany hoe tsy niady akory dia efa naresy. Vao afaranareo hoe tongava ty Beraketa, tongava ty Morondava, tongava ty Androy, andaotsika ho any Ampania. Vao miangeta Tananarivo miomakomany ianao dia efa mangoronetana ny devoly any Ampania. Zany anetsika mpanompon'Andriamanitra. Vao miala ianao, vao mieritreritra hoe Jesosy eo, ataoka ahoana ny vady aman-janako, ahoana ny fre, ahoana ny sakafo, dia mibitsika moramora ao anatin'ny sofinao Jesosy hoe angatsy hainao le hira hoe indro ny tompo Jesosy jereo, fa efa niafy tokoa. Izy zao dia mba mihevitra anao koa, mba hamonjena anao. Dia mandeha ianao. Foy ny fotoanantsika fa hijoro vavolombelona foy kely momba an'ity Nebokadnezara, Sadraka sy Mesaka ary Abednego. I Jeremia mpaminany koa dia natao takan'io fa saingy tao anaty lavadrano. Daniela koa
makan'io ihany fa nalefa tao anatin'ny lavaky ny lioana fa raha nandeha nitoro-teny zay tany Morondava taloha tany amin'ny taona 2004 tany. Tamin'ny valo maraina no samborin'ny olona tamin'izany fa lazainy fa patrona omby. Rehefa nisamborina tamin'izany dia natsongoloka nanomboka tamin'ny valo hatramin'ny amin'ny 2 hariva. Nde hitoro ny filazantsara tamin'izany fa eo am-pitsongoalohany ianao mbola mihira misy mamelodaka ny tarefa zay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Misy mamafasika ny maso fa zay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Tsy maintsy diovina ny fonao. Averina 100 no hoe aza ataonao elony zao Jesosy. Ame fo mazaka fa raha tsy nanana fo mazaka mialohan'ny fotoana tamin'izany tsy nanana fo madio. Fo madio nge tsy azonao raha tsy manana fo mazaka ianao e. Mandainga ianao raha milaza fa manana fo madio nefa ny fo mazaka raha tsy seza hipetrahany eo anatinao. Fa nomeny Jesosy fo mazaka. Voatokana tahaka zao 2003 tonga dia tany amin'ny asa 2004 tsy akijanona 2005 tsy akijanona nantsongoloka parivon'ny andro ara efa vonona ny kitay efa avo be tsy nahita brike tsy nahita fikasika ny mpandoro saika hodorana velona tamin'izany. Fa rehefa mipaika ny tamin'ny efatra tonga ny olona anankiray zay nanaovako asan'Andriamanitra teto an-taninanandrano. Mpiandry eny Antananarivo io fa tahoininareo izy. Vao izy. Rehefa nivahana saika tsy afaka mitsangana. Tsy netitsony ny ozatra tamin'ny vatako fa tena nitsangana dia menjera. Jesosy eo atsangano aho. Rehefa tsy tafatsangana Jesosy mandohalika aloha no mety tonga dia nandohalika ny saotra an'Andriamanitra ary avy hatrany tonga dia fitoriana ny filazantsara nanomboka teo. Alina ny andro namangy Jesosy hoe raha tsy nofatorako parivon'ny andro ianao tsy nahazo vahoaka maro be aho. Hay ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitr'olombelona fa tazomy adio ny fonao fa raha tsy nadio ny fo raha vao nivoraka teo tsy ho azoko anganareo amin'ny manaraka. Fa nidiovin'Andriamanitra ny fo ary zany fo madio zany ry mpiandry zany lalana hidiran'ny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika tsiraray avy. Tsy miditra ao anatintsika ny fanomezam-pahasoavana raha manana fo maloto ianao, raha manana rankinina ianao, raha manana valifaty ianao, raha manana fiatsaram-belatsia ianao. Ndana aloha manao fifadikanina. Fifadikanina ataon'izany raha lalovo zany tsy mba mitovy ny an'olona ny anahy. Ny an'olona mifady mofo sy mifady vary. Fa za mandritra ny 2 volana manao fifadikanina, tsy mihinana fakizitinana, tsy mihinana adi-tsaina, tsy mihinana avinavina, tsy mihinana fiatsaram-belatsia, tsy mihinana fo maloto, tsy mihinana fatezerana. Tsy avelako misakafo mihitsy ny devoly eo anatiko ao satria misy devoly mialokaloka ao. Fantatra reve ny tenin'i Jesosy hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly eo am-ponareo. Fa tonga mitondra seza mihitsy io devoly io dia mipetraka ao dia miteny hoe fa ano aho. Ame fakizitinana kely efa nona dia rehefa avy eo ame monjomonjy ataoko desera. Amin'ny alina izy mbola tsy afa-po fa ame famezan-damosina kely aloha za fa ohatrany tsy mety. Fa rehefa tsy seza ny devoly eo anatinao, tsisy sakafo omena azy eo, miala izy sa tsy miala? Zany mahatonga an' Jesosy ny teny hoe iny karazana iny tsy mba afaka raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny tsy fanomezana sakafo ho an'ny devoly eo anatin'ny tenanao. Nofo ianao, taolana ianao, ray ianao, mety noana ianao, mety reraka ianao, mety ho stressé ianao. Ao anatin'izany tonga ho azy ny fakizitinana. Fa rehefa manana an' Jesosy ianao mijoro fa ameny Jesosy fo mahazaka mamoaka anao amin'ny fitahiana mahatretriky Jesosy. Matio 5:9. Manafatra ho anareo promotion iraka vao notokanana sy mpiandro marobe promotion herin'ny finoana. Zany herin'ny finoana zany ry havana mafy no mitazona an'izany. Mafy be no mitazona an'izany fa vetesina oatra mafinaritra ery izy zany. Ny anay zao promotion lalam-pamonjena makalaza ny anniversaire anay omaly zay arabaina ny promotion lalam-pamonjena zay eto aloha. Zany lalam-pamonjena zany dia natao lalana iampitana. Afaka mandeha eo ambonin'ny eo daholo na sarety
na tômôbila na bisikleta hatrano gana sy ny akoho mety kakary reny eny amboninao eny fa tsy maintsy manaiky ianao ho tetezana iampitany olona makany aparadisa tsy maintsy manao ny asany Jesosy. Matitoko 5:5 sambatra no madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Manino ny teny io na amenantsika satria nangataka tamin'i Jesosy hoe inona Jesosy mba teny omenao ho an'ny mpanompokelinao raha-pitso. Dia io matio io ny tenenin'i Jesosy. Sambatra tokoa zany madio am-po zany. Fa ny fahasambarana misy zavatra mialo lalana anazy eo aloha. Fa tsisy tonga dia sambatra amin'izao zany sa misy tonga dia sambatra. Mbola faly aloha, mbola miadana aloha, mbola miramirana aloha. Zay vao miteny hoe sambatsambatra ery azany fa miaraka amin'i Jesosy. Mandeha sa tsy mandeha? Teny tsisy micro mako raha tsy mandeha. Ny fo mahazaka ry havana io angatahana amin'i Jesosy. Taona maro zay nanaovana ny asan'i Jesosy nandeha isan'andro san'andro lazaina anareo zany joro vavolombelona amin'izany mahavita 700 kilometatra isaky ny 10 andro. Zany ny anaovako ny asan'i Jesosy. Io aloha misy mpiandro mahafantatra an'izany io mpiomana voatokana mpiandro soamatsara io. Mahavita 700 kilometatra. Men Jesosy hery sy tanjaka fa zava-pony zany raha tsy manana fo mahazaka ianao. Misy an'io fo mahazaka io ao anatinao amin'ny mampiandry anao, amin'ny makristianina anao. Mahazaka ny zavatra rehetrarehetra. Mahazaka reraka, mahazaka nona, mahazaka enjehana, mahazaka fisaina, mahazaka roraina tsy maimbo, mahazaka ny zavatra rehetrarehetra. Mahavita manao premier pas rehefa misy olana ao atokantrano, rehefa misy olana eo anivon'ny fiarahamonina, misy olana eo anivon'ny fiaraha-mivavaka, anjaranao mpiandro manao dingana voalohany. Takiany Jesosy amin'izany tsika. Manana fo mahazaka an'izany ianao. Maniro azy eo aorianan'izay ny fo madio. Ary io fo madio io no miteraka fifandraisana amin'Andriamanitra araka ny teniny any amin'ny Joba 22:21 manao hoe mifankazara mitsitoy ianao dia hiadana. Ary zany fiadanana zany no mitondra ny soa, mitondra ny fanomezam-pahasoavana miditra makao aminao. Ary rehefa manana an'izany ianao madio fo, sasan'i Jesosy isan'andro san'andro fonao io. Henonao mitsy Jesosy mihira ao anatinao hoe zany e Jesosy ka mba mikasa tsy amerina nitsony an'ireny lasa toetra sadasada maramara tsy mba sitraka ao ry tompo tsara. Zany e Jesosy ka mba maniry tsy aditra tsontsontsontsony na mbola ikiry fa iova fo ka tsiany osakaizanao mandrakizay dory. Rehefa tsy ianao ny anao an'izany iry rany satria tokony ataonao le izy. Nefa ianao tiany Jesosy hibebaka dia mandefa anjely Jesosy mihira ao anatin'ny sofinao an'izany iry rany. Mandohalika ho azy ianao ry havana. Resy automatika ianao miforotra amin'ny tany ny tongotrao. Raha nampahery tany Amanjakandriana tany maly satria ny amin'ny asa-pifoazana ny anay isan'andro san'andro. Eo am-pitoriana teny any tenenin'i Jesosy hoe akoho. Inona raha ny dikan'izany akoho? Atao akoho ve ny loka rehefa vaty Jesosy? Mitory teny mbola miteny any Jesosy hoe reny akoho mitarika. Jesosy misy olona asianao miompy akoho ve rehefa aveo rehefa andray dinike? Rehefa aveo amin'izay Jesosy tsy nanaiky sy mifanonteny hoe jerevony reny akoho fa resiny anareo. Rehefa totokoa re olona toany tena nyteny tokoa Jesosy hoe aikainy io reny akoho io maninona? Rehefa mikotrika izy dia 220 andro. Amandritra ny 220 andro izy manatena ninona? Manatena ahita zava-baovao ao aorianany 220 andro. Ary nandritra ny 220 andro izy naninona? Nandohalika tsy akijanona. Tsy ninakanina. Nadino ny dahola ny namany rehetrarehetra, adino ny mpiaradia taminy, adino ny dahola ny zavatra rehetrarehetra, fa nandohalika nandritra ny 220 andro satria tia azo zanaka. Na ny kakahany ara tsy mitovy amin'ny kakahan'akoho normalina tsony. Efa taka ny ravo totomenjera. Pof! Tsisy mafimafy tsony fa malemy. Zany ny fijaliny le reny akoho satria manatena ninona?
manatena hitanjanany. Mba to manaovana zany tsika mpiandry, tsika nge mangataka 3 andro dia tsy mivavaka dia efa tsy renao angamba Jesosy. Sofiny Jesosy tsy mba misy tainy zany mihitsy. Masony tsy mba lalodalovana. Ary ny tanany tena ampirefy tsara mihitsy afaka mitsotra makeny aminao. Fa ny koa mandritra ny 220 andro mandohalika. Mba manaovana zany Jesosy tsy avelako ianao raha tsy mandray ny tanako ary dongiko tsotro zao. Fa miva io amin'ny anaranao Jesosy. Afaka io amin'ny anaranao Jesosy. Sitrana io amin'ny anaranao Jesosy. Tratrako ny tanjonako rehetrarehetra amin'ny anaranao Jesosy. Ary ataoko fa ianao ny loha lalako amin'izany. Zay ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika ry havana. Andaotsika andinika, andaotsika hitodika hoe Jesosy io. Efa rafesina mihitsy aty Jesosy. Efa taka ny sily. Efa tena tsy afaka tsony amin'ny éponge Jesosy fa mila pain de fer angambany. Zay vao afaka ty fahotako ty. Hira fa 220 amin'ny firana fifoazana. Arafesino tamaro ity tany ty. Ito vatanao ito zany tany zany. Efa karakaina. Te hiova endrika ny promotion. Hery finoana zao fa niova endrika. Efa lasa miramirana kely. Efa lasa faly. Efa miakanjo fotsy. Efa natao veloma daholo ny fakizitinana. Sa mbola tsy natao veloma? Efa nanao fianianana tareo hoe ampy zay ko. Tandremo sao dia manisy kado eo fa ampy zay. Ampy zay. Arafesino tamaro ty nofoko ty Jesosy. Satria ny tenin Jesosy miteny farany oloko zay natsoko tamin'ny anarako. Hoavy anetra tena sy hivavaka ary hitadiny tavako ka hiala amin'ny ratsy fanaony. Iaina anazy any an-danitra aho ka asitrana ny taniny aho. Tsangantsika rehetra. Andino voalohantsika mitsangana. Fa eo amin'ny andininy. Fahatelo. Andriamanitra iriko fatratra ianao mandohalika daholo amin'izay tsika. Arafesino tanako ity tany ity. Efa karakaina te hiova kaisa hoe kaisa falakiny rendrarendrany sitrodrakiny amorony fumaty oa amo Jesosy io andria manitroka favsira aiutulai kawe tena faisa andria manitroka fatraka mau kaisa simendika panati kusasa asuku aina sifanai kauka aku kini paradisa amuruni fumati uat au Jesosy yo o andria manifu ava avsira aiutulai kawe tena faisa. Vavakatsika. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra betsaka Jesosy. Fa mbola omenao fotoana. Mbola omenao fotoana afaka mandohalika. Afaka miantoraka. Firifiry moa efa lasa tsy mba niomana. Firifiry nefa lasa ny kopa-kelatra nakany aminao any. Zay Jesosy tsy namelanao. Raha tsy mibebaka. Mitondra ny tenanay tsiraray avy ao anatrehanao. Nanota ny razanay Jesosy. Nanao zay nampitomany anao. Fa iny teto Madagasikara Jesosy.
zay rehetrarehetra ny antso ny anaranao teto ane ka nofatorana tamin'ity e na zera teny ampamarinane tao ny tsondromy malefina tao no ny toram-bato tao no ny dorana velona satria ny antso ny anaranao ny razanay aneny nanao an'izany Jesosy tsy hafa miala amin'izany zay satria tamin'ny tany sy ny firenenay izany mpanao meloka taranaka mahavesatr'eloka zanaka mpanompo sampy noho izany mifona aminao zay Jesosy aoka hitsahatra ny fahatezeranao fafao ny ranomasonao Jesosy io tsarovo ny teninao hoe tsy hifandahatra aminareo mandrakariva aho fandrao reraka ny fanahy dia ny aina zay nomeko tadidio ny teninao Jesosy fa tsy tonga hiantso ny marina fa hiantso kosa ny mpanota mba hibebaka ary nomenao toky fa zay rehetra mino anao na maty ara-mbola ho velona dava maika hitehaka mihitsy inareo mbola tsy hitakory na hitsangana le olona na tsy hitsangana maika aody le anjoro be atamboan-jepy amboy bosary reo mafimafy le tehaka e zay amboy bary mivavaka amboy danerana amboy drano andrefana ino mafimafy le tehaka apasika apasika marozevo eo ampoy be sambatra andavaky ny mangidy zany a tsy tehaka mafy aloha andoha fary tsisy Andrainarivo mafy Andrano be Andrano lava Andrano madio Andrano mody Andrano na Kanjepy Andre Bakely io mafy ny tehaka Ambohitra Andriamanitra Ambohitra Vao Tanambao Alatsinainy Bakaro tsy mahavao kely Morondava Fivakina Miandry Arivo Miorondrano izaka anganareo mora rano fitahina Sambaina ambony iny misy anankiray iny Sambaina fitiavana Carion reo Faravohitra Avaratra io
Arivo mamy vaovao. Avaratsena Tanàna Masina. Benjy. Ikoraba Anjepy. Tosika. Tsy ao. Atsarafandry. Atsahatsy Sabinamina. Sabotsy namea zany. Mahitsy. Lasa daholo. Ambody Vatokely. Reny izy reny. Ambody Atrimo Anala. Iny. Ambody Bao Atsimo. Ambody Bao Avaratra. Iny. Mahia. Matavo ny tonga. Ambomahitsy. Ambomalaza. Ambomanambola. Ambomanarina. Ambomanarivo. Ambohimifangitra. Ambohinerenana. Ambohinome. Ambohim-pionana. Aiza le ambohinome teo? Aiza tsy hitan'ny olona ianao? Iny izy iny. Ambohim-pionana. Ambohitra biby. Ambohitra katso. Ambohitrerana. Ambohitra manjaka. Ambolo. Ambohinerenana. Ambonirina. Mararika ny tananareo ataovy mafimafy. Zay. Amorona Kona. Zay. Ampahitrizina. 67 hectara. Groupe Mazoto. Ambohidro fiorenana. Todika any amin'ny olona kosa nareo mitsangana kely fotsiny dia mipetraka. Zay. Lazaina fitahiana. Anala mahitsy. Andavamamba. Angodina. Anjaza Marolahy. Todika any amin'ny olona Anjaza Marolahy iny. Iny izy iny. Anjevagara. Akadikely. Akarobato. Anosy be fitiavana. Anosy Avaratra. Antanety be Ilafy. Atsapandrano. Ivato.
kanana itaosy lapandray tsara honenana tanina nandrano ny tena farana sy tehaka mafy be fa miveriny indrola izy zay dia misaotra an'Andriamanitra tsika voatolotra amin'ny fomba ofisialy zany nareo anao ny asan'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra zay efa nanosoran'Andriamanitra nareo. Dia ho antsika vahoaka an'Andriamanitra, tsarovy fa Jesosy ny nanendren'ireo, izy ny fiden'ireo, eno izay afatra ampitainy fa afatra amin'ny Jesosy zay. Mety mbola zaza ihany koa, mety mbola ho zandrinao koa, mety lehibe anao, mety ianao ny lehibe any amin'ny toeram-piasana, fa raha mananatra anao izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia mba eno fa solotenan'i Jesosy ireo, ary ny herin'ny finoan'ireo mandrava ny sakatsakana rehetra. Ka dia mampahery anareo zay ny ray aman-dreny dada Randrena Tandro, ny birao Foibe ny fifoazana, ny safiafy Foibe dia mampahery anareo ary maniraka anareo anatanteraka ny asa izay nanosorana anareo. Izao dia anao ny hira anareo dia rehefa vita ny hira, raha misy olotena anareo handray fitenenana dia mandray fitenenana anareo. Mitsangana anareo zany manao ny hira anareo.
ia mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola tanteraka somatsara indray ny fanokanana 230 izay andiany hery finoana. Tehaka be aloha an' Jesosy. Raha tianareo ho hita ny mampisy an'izany hery finoana zany dia jereo ny Daniela 3:7-7 izay tantarany Satraka sy Mesaka Rabedinego. Ankehitriny ary ho fampandrosoana ny fifoazana eto amin'ny Safia Foibe dia indro izahay promotion hery finoana izay miparitaka maneran'i Madagasikara izay soloan'ny tena ny fifoazana rehetra dia manolotra vilia 470. Tehaka be aloha an' Jesosy. Sotro 330, zinga 220, so 220 dia makasitraka rehetra indrindraindrindra ho antsika vahoaka an'Andriamanitra izay nitondra am-bavaka anay tsirairay avy dia voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko voninahiny tany rehetra. Amen. Sotra tompoko. Mahazo mipetraka amin'izay nareo dia miroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika zao. Eny tompoko dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao satria io ny tenenan'ny soratra masina foana hoe maika hifaly Jehova Andriamanitra ary dia tanteraka somatsara fanokanana anareo dia miarahaba anareo ray aman-dreny hiraka vaovao izay eto Antananandrano ny soloko tena amin'ny biraony fifoazana eto Antananandrano ary indrindraindrindra misolo tena ny dada izay filohan'ny FPVM maneran-tany miarahaba anareo dia manarak'izay miarahaba anareo mpiandry vaovao izay atao hoe promotion manana an'izany eto hoe hery ny finoana zany zava-dehibe zany tena zava-dehibe tokoa zany ka dia mahefabe amin'ny asan'ny tompo tadidinareo tsara Tomasy tsy netinino mihitsy raha tsy nahita ny tanany Jesosy hoe inona ny aiza le olatra zay raha tsy nandray ny lany voany fa io le nitenenany zay satria nahita ianao izy zay vao nino fa sambatra zay tsy nahita kosa nefa mino ianareo zany sambatra be zany satria niazakazaka ianareo na dia tsy hitanareo ary Jesosy tsy fantatrareo manahoana sy manahoana ny endrina mena niazakazaka ianareo niditra nanao ny asany ka dia mahereza matanjaha mahefabe amin'ny asan'ny tompo fa ianareo no efa nividin'Andriamanitra amin'izany sehatra ngezabe zany satria zany hoe hery ny finoana zany i Abrahama nge natao hoe ray ny finoana fa ianareo hery tena hery zany isy zavatra ngezabe iseho zany amin'izay alehanareo rehetrarehetra indrindra amin'ny asan'Andriamanitra zay ataonareo ka dia tongava arak'izay inonareo. Manarak'izay dia hiditra mirakitra tsika rehefa avy eo telo ny ampane dia natao ho an'ny fefy ho an'ny zanakitsika fefy satria tsika mananjanaka atao anatin'ny fifoazana dia ny fefy sy ny afapi fa efa vitany ny afapi fa an'ny fefy dia nirakitra fahatelo ampane dia natao ho an'ny fefy zany dia ny faharoa dia natao ho an'ny ambondromfe satria andeha amin'iny herinandro manomboka indray fanokanana any ambondromfe dia ny voalohany no an'ny fifoazana dia manarak'izay dia mba adino eto adino foana rehefa misy zavatra ohatran'izao dia mba manainga anareo kosa koa ry zareo encadreur rehetra mba mitsangany ianareo tena mitsangany ianareo
ho hitan'ny olona ho te hafan'ny olona dia mitodinareo any amin'ny olona any mba ho fantatry ny olona. Reo ny encadreur, reo ny encadré an'ireto mpiandry tokanana herin'ny fonina. Isaky ny misy zany ny fotoana fanokanana ka misy ny encadrement dia reo izy reo reo no miandraikitra an'izany tantanandreo. Misy sasany moa zao mbola tsy eo ngamba fa vitsivitsy izy reo nitako eo makasitraka anareo ray aman-dreny. Tena makasitraka toizo ny asa fa mafy ny asandreo, tena mafy ny asandreo fa tena manamboatra fo mihitsy mandray an'ireo satria ireo na vocal na maninondreo na maninondreo tsy maintsy raisin'ireo an-tanana na asiana kosy indraindray dia ireo no mametraka ny kosy eo satria tsy maintsy hotokanan'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Zany asan'ireo daholo zany, ary zany tokony mba hoe tsy adino reo fa tena miasa mafy reo mandritra n'le vanim-potoana zay atongavan'ny fanokanana. Ka dia makasitraka ray aman-dreny enganeka mba tena ho tahin'Andriamanitra ianareo sy ny ankonanareo fa ny tenin'Andriamanitra dia miorena tsara aza miova ary dia mahefabe amin'ny asan'ny tompo. Sotra indrindra tompo, sotra nareo. Dia araka ny fomba eto an-taninanandrano moa dia tsy maintsy hatsangana ianareo zay mitarika amin'ny fotoana satria mba fantatry ny olona tahaka an'ireto olona reto koa hoe izy reo satria ifanena amin'ny olona mba fantatry ny olona rirana ka dia hotononiko tsirairay zany nandray anjara eto zany. Ny nitarika sy ny tory dia ny ray aman-dreny Iraka Lova. Tehaka mafy be ho azy zany mpanompon'Andriamanitra zany mijoro eto zany anazavatsika ampitombo ny finoantsika rehetrarehetra. Manarak'izay dia ny nanolotra ny reto ray aman-dreny Iraka sy ny mpiandry vaovao dia ny herin'ny finoana dia ao ny ray aman-dreny Iraka Milan. Io izy io tehaka mafy be dia izy mirahalahy reo tsangana kely ray aman-dreny azafady. Izy mirahalahy reo ao anatin'ny membre ny raon'ny safiafy foibe fifoazany zany reo izy mirahalahy reo. Ka dia tsara ho fantatra reo fa reo izy reo rehefa mba misy zavatra miseho na mitranga na hitanareo izy azonareo atao tsara manantona sy manontany azy ny amin'izay tolo-kevitra zay tadiavina mba entina mpandrosoana ny mba inday ny fifoazam-panahy zay tsindriko tsara zay. Sotra tompo, sotra ray aman-dreny isany sotra nareo teny tompo. Manarak'izay dia anao ny vavaka vady sy ny tsodrano rehefa aveo dia ao koa ny ray aman-dreny Iraka Razana Malala Bertina. Efa fantatsika fa te hafatsika foana izy mafana fo koa zany io izy io tompo atoriana tompo sotra tompo makasitraka tompo. Dia ao ndray koa anolotra mifanatitra izy fa hitsangana eo dia ny rahavavy Mamy Olga membre ny braony fifoazana indray eto an-taninanandrano. Io izy io tompo tompo sotra tompo. Dia zay ngambana izy fa dia mbola misy zafady izy le anarana ny azy indray ao amin'ny fijoroana vavolombelona izy le anarana mo Ravelonarivo Justine sady mpampianatra. Io izy io sotra zafady fanatsary adimy sotra tompoka. Zay ny fandeha rehetrarehetra ary ny mitarika ny asa dia ramatoa vololo eo izy satsy eo ary ambany io izy io izy nitarika ny asa rehefa avy eo. Tsara ho fantatritsika zany fa rehefa teo fantatry ny olona reo dia mekary ety zay ihany fa tsy any amin'ny takotakonany manjary tsy fantatry ny olona zay dia mahereza daholo fa iroso amin'ny fotoana manaraka indray tsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Eny ry havana andeha iseho anatrehan'i Jehovah itsika hitondra ny fanatitra rehefa avy ny diovy ny tenin'Andriamanitra. Ko andehantsika ry havana hanolotra izany amin'ny fofeny fifaliana, amin'ny fofeny fitiavana araka izay azontsika atao.
ao anatin'ny fanatitra dia hira ny zanakitsika fefy. Iangaviana mba ho tohizana ny rano sampana mandra-bavita an-drakitra.
Ndeha hitsangana isika riavana hanolotra ny fanatitra amin'ny hira fitiavana mandrakizay. Thank you.
sitraka indrindra Jesosy. Mba aoka mba anafina anay eo ambany elatra mandrakariva ianao. Taovy manjambena fahafalinay Tompo. Fa ny fona izay natolotra ianao miaraka amin'izao fanatitra izao Jesosy. Mba raiso ho anitra kasitrahana ho anao raha izanaka fanamasina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Eny tompoko, misy zavatra adino kely azafady indrindra. Tenin'Andriamanitra aloha miteny dia hoe Andriamanitra sisa tsy mba mijery ny androny tsy fahalalana, nefa ankehitriny izy dia mandidy antsika hibebaka. Dia tena mifona aminareo, tena mifona aminareo promotion herin'ny finoana fa tena diso. Soma diso fanomezana ngezabe natolotrareo anay reo zavatra tsara tare be deaibe reo, sio, zinga, vli, sotro sy ny sisa, sotra tompoko, makasitraka tena makasitraka fa zava-dehibe ho anay eto an-tanin'Anandrano satria tena hitanareo le zavatra tena tadiavin'ny fifoazana eto. Ny sio vakiny demoniaka sy ny albadiry anina rehetrarehetra vakivaky foana rehefa manao asa ao, vaky ny zinga, vaky ny sio, ny vili koa rehefa tsy manam-vili dia mba hampinana anazy vakiny daholo reny, romotra mihitsy ny demonia fa dia misaotra anareo fa nisy olony mihoatra lavitra noho izay anananay fa dia makasitraka makatelina valiana rehefa matsy aho. Misaotra tompoko, misaotra tompoko. Dia mbola mpitombona amintsika ny revana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Dia toy izao indray ireo filazana voaray tamin'ity alarobia mpifoazana ity. Vokatra fefy 420 izao ho aiza ny lanitra. Izay sampana fefy dia manasanareo anatrika sy anohana ny herinandro-bokatray toy izao. Ny alarobia 12 fotoam-pifoazana sy varotra sakafo dia eo ambadika eo zany zareo efa manao an'izay varotra sy sakafo tsakitsaky isan-karazany zany ao ambadika ao dia samia manjifa an'izany isika rehefa miraveto. Dia ny alakamisy kosa ny 17 soratra masina paster Alain amin'ny 2 ora sy tantara amin'ny 5 ora. Dia ny zoma 20 kosa amin'ny 5 ora dîner concert animation Joseph Dafy sy Grace Event anasana tsika mpanohana fefy sy mpikambana efa nandalo tato amin'ny fefy ary koa ny fefy rehetra ombambady. Dia ny asabotsy 20 foarabe sy fiderana tontolo andro afanain'ny ampiba CMI lapandray dia mifefy anjaza marla dia ny TCE. Izy ny fisarihana plakety amin'ny video mirary azahoana bec na smartphone amin'io ary koa misy ny sandwich de Paris ihany koa toanaina mahavoky be. Dia ny alahady 20 fotoam-bavaka fidirana intelo isy ny fitsorona vavolombelona sy concert izao aiza ny lanitra amin'ny 5 ora sy sasany ao amin'ny 4e étage. Isy ny fisarihana ordi portable izay mamaimpona ho an'izay tonga voalohany io concert io ny alahady ariva. Ny voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra rery ihany hoy ny filoha sy ny filoha lefitra ny fefy. Fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara sy Naotaparitra Nalamangatsimo Prailo volona 12 fiantsona fivoriana zanakapeleza no ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Antsoina isika zanakapeleza nanosy be Philadelphie avy amin'ireto toerana ireto: Ambohitsio tsara zaza Mahamanina, Ambatoringitra, Vohitsara Asina, Ambohimiarina, Sarotrovana, Antanety Lava, Sabotsy, Ambohikely, Andrikely,
ampana samby sy manodidina mba ho tonga ivory andinika ny fikambanantsika. Izany fivorena izany dia atao ny alahady fa 20 oktobra 2024 amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny lo IVC 156 Ankaraobato akaiky ny fiangonana FJKM Ankaraobato na ao amin'ny rahalahy Rakotomahefa. Izany dia ohatrin'ny pastera Josefa Anosy sy ny tonia ary ny filohan'ny zanakapelezana. Manantena fahatongavantsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra hoy ny filohan'ny zanakapelezana sy ny tonia ary ny mpitandrina. Fiangonana Protestanta Vovoeto Madagasikara Topomasina FPV Mambotanerana famonjena ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika mba ho fanohanana ny fananganana ny toby. Ny komity ny fananganana ny toby Masina Ambotanerana famonjena dia mikarakara hetsika gardien party izay ho tanterahana ny zoma 1 novambra 2024 avy izao eny Ambohidaso avomerina koa manentana antsika rehetra mba ho tonga maro ny amin'izany. Isy ny fisarihana lehibe izay azahoana 4x4 Chevrolet Captiva na koa télé écran plat, téléphone Android ary loka maro be isan-karazany. Ny tapakila fandraisana anjara dia 10 000 ariary. Ka indro izay dia mandefa billet maromaro eto aminareo dia ao ambadika ao zany zareo mivaratra an'izany billet izany dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy izay ary manentana antsika ho tonga maro amin'izany dia Jesosy tompony hitahanareo dia hoy ny mpiandraikitra ny tompo sy ny filohan'ny komity. Fiantsona ny dekona sy ny loholona. Antsoina ny dekona perinasa sy ny loholona rehetra eto amin'ny fitandremana reny Antananarivo mba hanatrika ny fiofanana izay ho tanterahana sabotsy 20 oktobra 2024 amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny rihana faharoa aoka mba ho tonga daholy. Ilazana isika promotion aina vao rehetra fa ny fankalazana fa 5 ambin'ny folo taona nanombokanan'ny tompo antsika dia atao ny sabotsy